Ny tontolon'ny kanto kosa no amaranantsika ny vaovao manome fotoana ny mpankafy azy ny tarika anjila amin'ny alahady ho avy izao hoesy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ao anatin'ny fampisehoana izay karakarainy miritsoka hoentina anamariana ny faradoboky ny fankalazana ny fahadimy amin'ny 30 taona ny siny ny tarika. Vonina tanteraka iona amin'ireo mpankafy azy ny tarika anjila ary miporofony izany nandritra ny famerenana izay nitanteran'izy ireo ny tolakandro teo. Efa eto an-toeran'Anjila izay monina ny Mayotte ary efa tonga eto ihany koa Mamy sy Ramaka avy any Frantsa. Ny Miritsoka production mandray tanàna ny seho tsy manam-paharoa izay ho tanterana ny alahady 9 Desambra ho avy izao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ho tafareto koa izany ny Tisy Manina raha ny voalazan'Anjila. Eo amin'ilay mpikarakara isaorany manokana ny production Miritsoka fa tena nanao zareo ary mihoatra ny mety azy nataony. Dia tafaray izany ny Tisy Manina Anjila niraisin'ny zareo zavatra nona fa hipoko fiarahana eny ary nanokatra ny fiaraha-miasa vaovao sady atiza ihany koa. Ampiavaka azy koa dia famarahana 5 amin'ny 30 taona. Dia manaraka izany isy ireo hira be dia be nanao nanontany tamin'ny Facebook mail izay hoe inona ny hira tianareo atao dia tsy maintsy voarahana hoe zana misy ny afapo amin'ireo olona fanindreo izay anatanterahana an'io izy ofisier ireo mba hitahita-pony io mba hirainy ambony sehatra zany misy hira tsy fantatra tsony hoe ao ay moa nisy an'izany fa dia hoe zana ho atao. Dia misy manontanytry nefa hoe efa fantatra daholo ny hiranareo fa ahoana ny hira vaovao misy ihany koa ny hira vaovao tsy izay zany kanefa hira vaovao tsy mivoana be amin'ny agadina Anjila fa hira vaovao mitovy amin'ireny ihany fa ny hira fotsiny vaovao hoe zana tsara amin'ny mozika sy ny anarana tany ampitana Mahamasina moa zany dia nampiarahana teknika vaovao no entina micomposer sy manao texte sy ny arrangement fa le gadina ny mélodie ao foana ny Anjila tsapanao izay zay izy zay. I Lili no hiantoka ny feom-behivavy mandritra ity hetsika ity ary fantatra fa hisy ihany koa ny surprise amin'io fotoana io. Mankasitraka sy mankatelina anao tompoko lahy tompoko vavy nanaraka ny vaovaontsika hatreo amin'ny farany tamin'izao takariva izao. Ny vaovao no tapitra hatreo eo kosa aoranao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao ny vaovao ny fampelezan-kevitra izay anasana anao hatrany anjoy ny fahitalavitry matv. Mandra-pionandray tompoko lahy tompoko vavy.